asiana resaky kely ihany angamba hoe ahoana ary a tena hoe fanendrika andrenakitsirano ve nanaovan'Andriamatora Valomanana anao tamin'iny fotoana iny sady mba nisy adisona kely dia nanararaotra n'iny izy zao mandama rehefa nahazo fitondrana Andriamatora Valomanana dia natsoina ny sakafo tsy zahako rery fa maromaro zany natsoina sakafo 2002 io volana jolay dia nandefa taratasy hoe mialatsiny fa za tsy afaka andeha hisakafo satria tiako misakafo miaraka amin'olona ao an-tranina rehefa hoe fantatro le olona hoe manana soatoavina tahakako fa rehefa hitako mihitsy hoe tena mifandaka be mihitsy le valeur anay iazy ny laharam-pamena dia ny fitaovana fa tsy mivahoaka malagasy ary nahitako fa tena miady izy ary miady hatramin'ny mipetsaka ny olona maty dia manahirana azy saiko dia tsy nandeha efa tsy nandeha dia tezitra izy hoe ina koa tsy mampandeha azy iny fa zako tsy nampandeha anako dia tiako tenena aminazy fotsiny hoe tsy mety ny zavatra tahaka izao dia rehefa nahita azy ako dia nanazava taminy hoe Andriamatora filoha tiako mba misy bebe kokoa le fanajantsika ny zon'olombelona satria betsaka ny migatra betsaka ny exilé dia tezitra izy hoe fiza koa mety rangaha ty miteniteny zavatra ohatr'izany ka tsy mampaninina ako na dia tsy tiany amin'ireny aho fa za tsy maintsy miaro an'io ary miaro vahoaka malagasy dia avy eo tonga dia nanome baiko izy ny ministre ary ministre tamin'izany décentralisation dia Ramatoa Monique Andreas hoe asorteo amin'ny postany teo Andriamatora Ratsiraka dia teny zareo be ny tanàna izy ka tsy azo asoana dia nameny baika eo ny ministre ny intérieur tadiavo zavatra dia nanao zareo inspection anankiray dia tsy zavatra hita inspection faharoa inspection fahatelo inspection fahaefatra dia tao amin'ny fahadimy teo ngamba zay vao nanao dia ty zany le izy satria solona foana le inspecteur dia ny farany zany dia lasa migadra 2 jours 3 jours dia navoaka dia tsisy ninona dia taty aoriana indray rehefa nisy ny fividianana filoam-pirenena dia zavatra mahagaga sy mampome dia deuxième position tenanay dia tampoka atao dia maty ny jiro tao amin'ny ministère de l'intérieur dia niampitsin'iny nivelona indray ny jiro dia 3e position bon tsy mampaniny zany tsisy dikany fa problème dia nisy olona vao aminy mihitsy nandeha nijeranako hoe tsy haiko maninona fa fantatra Valomanana valim-pifidianana tena izy ary tsy hoe keny raha tsy gadainy ianao dia ho zahako hoe inona ny gadraina anako ny resaka tamin'ny vatiko tsy nirana olona mba malahelo dia teneniko mandamako hoe zao zavatra mipetraka mila mivonontsika fa aiko rangaha io mety handeha hatramin'ny farany izy fa zaho tsy handeha tsy ala amin'ny Madagasikara dia nanaja anako ny fianakaviako zay tianao raisina dia navoako koa mpiara-miasa amiko sy olona zay fantatro rehetra hoe tsika tsisy zavatra natao ary tsy handeha handosotry zany fa hiara-hinana amin'ny mata sy masaka miaraka eto dia soa ihany moa fa afaka enim-bolana dia vita le zavatra tsisy problème ka zany tsy hoe raha Valomanana tsy tiako za Roland Ratsiraka non tsy hany problème fa tiako fotsiny nahitsy izy amin'ny zavatra tsy mety nataony hoe diso lalana ianao za ataonao favalo ary miteny aloha hoe fampandrosoana aingana sy maharitra nefa ny fahantrana kintana sy lalandava ny zavatra hitanay aninanina tsy vitan'izany fa dia terena ny vahoaka za tsy mankasitraka an'izany naoviana tsy possible amiko mihitsiny iraisy-kombakomba aminy amin'ny zavatra rehetra misy eto amin'ny firenena satria ny rangaha iny tsy afaka iovy iny fantatro tsara ny toe-tsaina zay tsy mety ao anatin'ny saina iny sy ao anatin'ny fony tsy haiko na betsaka ny fo ao anatiny ao na sy betsaka fa dia tsy izy ny fahavaloko fa le toe-tsaina tahaka ny rery ny fahavalon'ny firenena malagasy oa fa tsy hoe fahavalonao Roland Ratsiraka ka raha le toe-tsaina na izy zao nataontsika hoe tsy ohatrony fa raha le toe-tsaina tahaka ny reny mbola averina eto indray nao anivon'ny fokotany zany nao anivon'ny directeur na ministère nao anivon'ny ministère dia minoana anareo nanivo maramila zany minoana anareo fa tsy mety tsy androso mihitsy Madagasikara raha mbola tahaka reny no toe-tsaina laharam-pahamena ary ny anandanja eto amin'ny firenena malagasy nefa izy sao dia mikasakasa niverina ty noho izy hoe na eny fa hoe mety ho azo amin'izy ty dia ahoana ny ataonareo moa zany
mbola resaka lavabe fa ho za hoe efa voateniko teo hoe manimba amin'ny firenentsika ny fanomezana amnisty tahaka rentsy aloha ngamany zavatra mety any zavatra iriko raha za rolagnatsiraka nijerevana za tsy maniry anazy miditra amponja satria tsy iriko azo an'ny fianakaviana ny zavatra nahazo an'ny fianakaviako za tsisy fitadiavana valifaty amin'izany izy fa kosa aloha izy miala sasatra amin'ny tany misy azy any aloha mba ahafahantsika mamorona firenena vaovao misy fanantenana vaovao ary ahafahantsika mampiseho manerana an'izao tontolo zao fa Madagasikara dia tsy république bananière zay atao tsinitsinina taky ny ataony zareo antsika tany New York taky ny ataony zareo antsika ato amin'ny Belgique ato fa firenena maleo tena manana maizy azy ary manandanja dia faranana atreo zany resadresaka ny fanaovana teo mihitsy zay fa nalinanareo ihany zay zavatra naroso teo dia isaorantsika zany ny vahiny nanaiko vahinytsika ary nanome aina ity fandaharana ity inonay fa tsy kivinareo naharitra ny ainonay hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapiresaka sy mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma to